antsika eto Thomas sy ny manodidina vahao ny oloko vahao ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidio ary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 janvier ho avy izao samy amin'ny 5 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala avy any Antananarivo hitanao ny herin'Andriamanitra hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelatsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahao vahao amin'ny fo ravoravo sy amin'ny fofeny fifaliana no iarabako atsika menakavy indray eto tapitanana ny Toamasina sy ny manodidina rehetrarehetra falo ny foko falo ny fanako satria afaka apita amintsika indray ny sitrapon'Andriamanitra nafinaritra ny fotoana nandritrin'izay ny roa sabotsy teto Toamasina zay le mafinaritra teko resahana eto tsy hoe manao fiety tsika dia nafinaritra na mifalifaly fotsiny na sambatsambatra na hoe ny orakoraka dia hoe nafinaritra dia hoe nafana be ny ambiance tsy resaka zay fa ny antony tenenako amin'le hoe nafinaritra dia ny fahitanareo olona maro be zay afaka tamin'ny aretina olana tao hoe maro reo olona ny aina tao anatina problème masarotra nefa ny tao anatin'izay tapabolan'izay sady dia natsapana fanafana goavana fitahina goavana ary fanambinana amin'ny lafiny rehetrarehetra teo amin'ny fiainan'ny olona mbola ho hitantsika eto reny fijorona vavolombelona maro isan-karazany reny izay natsapan'ny olona fanafana nandraisan'ny olona izay herin'Andriamanitra izay ny atsika moa ny fanambo no napetraka hoe aza miverina tsony raha tsy mahatsapa nin'inona fa dia tsapa hoe maro ny olona no nandray zavatra ary nandray fahasoavana tao anatin'ireny rehetrarehetra ireny ny sabotsy ho avy izao 28 janvier dia mba hiresaka manokana tsika mahakasika ny ry atao hoe ozina ao anatin'ny tanana na fitahina ao anatin'ny tanana ny baiboly iray manontolo dia miresaka momba ny tanana sy ny zava-miafina ao anatin'ny tanana rehefa miresaka ohatra any amin'ny Deutéronomia any dia miresaka momba ny asan'ny tanana momba ny zavarataon'ny tanana hotahina ny asan'ny tananao hotahina ny asan'ny tananao Jesosy rehefa ny resaka izay mbola velebelariko tsiraray avy reny ao arina kely ao dia nyresaka manao hoe izao famantarana izao no anaraka izay mino hametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny Andriamanitra rehefa anomboka hita olona iray dia atao amin'ny tanany ato no asian'Andriamanitra fanambinana asian'Andriamanitra fanambinana raha atao amin'ny Deutéronomia 28 izy zao andininy fahavalo dia zao ny teniny andidiny fitahiny ho aminao Jehova amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataon'ny tananao ka hitahanao izy any amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitrao anao andidiny fitahiny rehetra aminao Jehova sy ny fitoeram-barinao ary izay rehetra ataon'ny tananao asa ianao raha matsikaritra fa misy olona zany moa zany ny remarken'ny olona matetika hoe
misy olona mandatsaka sotro foana rehefa ianao ny latsaka sotro mpinanambary ianao latsaka ny sotro de misy dikany zay filazalazan'ny olona zany misy fitenin'ny olona azy ndray hoe rehefa mangidididy tanana de andray vola zay zany hoe na itsika raha mahalala ihany fa io tanana io de misy fotoana mifamatotra amina tontolo na fanahy ary zavatra tsikarotro de misy karazana olona zay zavatra raisy ny tanany rehetra potika daholo za mahita rahalahy anankiray zay ny Antananarivo any zay zavatra raisy ny tanany potika daholo manana tomobile izy misy fotoana ny vadiny vidy tomobile le raha matao vidy tomobile de vo raisiny le rangahy io tomobile io mahita zavatra kitihana foana izy na tomobile velona tsara mandeha tsara io de mahita zavatra kitihana izy de inona zavatra mitranga tsy amelany io raha tsy potika hatramin'ny farany ary tsy mandeha ny afarany io zany zavatra tsy karotro zany any Antananarivo any mahita olona misy io karazana olona isaka zay zavatra raisiny tsy maintsy vaky mandray very izy de vaky mandray vilia de vaky mandray zatra de vaky zay zavatra raisiny tanana de vaky asan'ny tanana mitondra ozona misy karazana olona sofera ny asany fa zay tomobile raisiny tsy maintsy mivadika tsy maintsy manao accident zay tomobile raisiny tsy hoe tsy mahay misofera izy mahay misofera izy manana expérience izy fa misy ozona ao anatin'ny tanana de tsy maintsy manao accident tsy maintsy midona tsy maintsy manapotika tomobilin'olona de sasatry mitondra asa misolo asa sasatry misolo asa fa nahita olo ohatry zany indray andro ny anatona rahalahy anankiray zay indray andro nanatona fa tena izy tena hoe mahay misofera fa tafiditra le ozona ao anatin'ny tanana de zay zavatra rehetrarehetra atao de bloqué ka tena misy karazan'olona ohatry zany mihitsy ary rehefa voaozina ny olona iray ka miatra ao amin'ny ozona de mandrakariva ao anatin'ny tanany ao io ozona io zany ao anatin'ny tanany ao no misy an'izay karazana fanahy zay izay mahatonga azy tsy ambinim-bola mahatonga azy ohatrany hoe tsy mety tahin'Andriamanitra zany mihitsy zany no mahatonga an'ireny hoe vola mafana rehefa amisavy ianao ny olona amisavy ianao arabola na amisavy ianao amin'ny asanao de tsy any amin'ny vavanao no ampidirina ny famisaviana rehefa amisavy ianao amin'ny asanao izy tsy any amin'ny masonao no mitsofoka amin'ny famisaviana tsy any amin'ny tongotrao rehefa napotika ny fidiram-bolanao izy fa ato amin'ny tananao ato ary zany ny expérience mba hitako rehefa manao délivrance an'ireny olona hoe misy ozona ny tanany na blocage ny tanany na limitation reny ny tanany de mitovy daholo io mangoritsy ny tanany io na le volovolo na le ina moa ty filazantsika azy te tamatavy reny ohatr'izay volovoly marimaritra ohatrohatry zany ny tanany io mavesabesatra de mikirampy io rehefa délivrena mikirampy io ao zany devoly ao fanahy ratsy raha vao olona misy blocage mihitsy io na misy sakana raboly io na limitation zany no mahatonga ny olona sasany hitanareo hoe tsy mba mandray vola mihoatra ny 1 million zany tsy mba mandray vola mihoatra ny 5 million zany tsy midepasse mihitsy io misy limitation zay zany ohatra hoe reto ihany de atreo foana de miverina 0 de atreto ihany de mba nitafary mahazoazo 40 million kely de miverina ary ambany ary indray de miarina mafy be indray de miezaka indray miarina de manangona de misy fotoana le zavatra atao mety mahatrapotsika tena mety le zavatra atao fa vo tonga eo am'le chiffre io misy chiffre tsatsanao zay eo de miverina miraraka ary ambany ary indray aloha miraraka kely indray de indray aloha de miarina kely ahoana indray ny anarenana atao amin'ny tanantsika amin'ireny fotoana ireny no misy asana devoly misy ozona de zany no mahatonga ireny sakana limitation blocage fampiterina amin'ny lafiny arabola ireny de mahatonga ny ary io riavana raha miresaka anao amin'izany aza averinao kovazivazy ndray mako tsika mahenao zany de ozy tsika hoe fa tena zany io za midélivrer olona satria olona efa manjato no averiko foana amina rivony amanaliny nefa nandalo mba teo an'loatsika ny resaka no raisina nametra tanana ny délivreny
de raha miresaka aminao an'izany tsy resaka onono tsy le resaka kisangisangy tsy resaka azo vazivaziny zany resaka resako anao zany ndray manko ianao maheno an'izany de le mahita an'le olona mikivalavala sy mikivazivazy sy maniratsira fivavahana reny de fazazavatra resako aminao zany tena zavatra mitombony misy tontolo nafanao anatin'ny tanan'olo ao ry possible afaka ibloquer afaka anapotika anao ary tsy possible ho tahin'Andriamanitra ary tsy possible andray fitahina zany ianao raha tsy délivrer mialy zany fanaratsy eo anatin'ny tananao zany tsy possible hitsangana amin'ny fiainanao tsy possible ho tahina araboly zany ianao tsy possible mety zany ny fiainanao raha tsy miala ireo famisaviana siasana devotsy blocage reo zany mila zavatra takatsika tsara zany eo aminatina tontolo nafana fa efa nivavaka olona maro fa tsapako zany fa efa hitako ihany koa ny olona zay no délivrena ka afaka ireo fanareo fa miova ny fiainana miova ny fiainana miova ny zavatra misy iainana raha miresaka anareo an'izany de ny profond zany reny vahoaka be da be hitatsika sy rehatsika misy karazana olona mankoatra mpitaiza olo reny mpanompo sampy reky tiktak do ohatra zany miresaka aminao eny izy dia miresaka fa hoany fotsiny eo izy fa tsy hitanao izy miprofo izy ny olona tena nitahin'Andriamanitra tena niova ve fiainany olona tsy hitanao zany fa de mba mampiresaresaka eo fotsiny izy fa zavatra resako anao de iainan'olona maro ary vahoaka ary tsindriko amin'arivo ny amanaliny efa hitany efa nafahan'ny tompo fa tena miova tompoko ao arinan'ireny délivrance sy asana devoly miala ao anatin'ny asan'ny tanana ireny miova ny fiainany olona ndao aloha anaraka ndreto fijoroana vavolombelona tsika melohany anoizana ny resaka ho antsika eto Thomas sy rasiny mandidina vahao ny oloko vahao ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tady dioary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 28 janvier ho avy izao samy amin'ny 5 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vao niloko paradise teo aloha apitany bazary may ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertine Randriary Manala avy any an-Tananarivo ho hitanao ny herin'Andriamanitra ho hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahao andam fatsara Jehova Soniany anarako de nataon'ny tompo tamiko fitsanganana amin'ny fiainana zany tamin'ny 2000 fitsanganana amin'ny fiainana za zany nanana trosa tamin'ny banky efa tany amin'ny 2012 le izy de tamin'izany fotoana tratran'ny chômage technique de tsy maintsy nijanona ny asa de rehefa nijanona ny asa de tsy narahiko tsisy andoavana le izy de tsy narahiko tsony de tany de efa tsy haiko 10 taona taty aorina keny poitra avy any mipiasa amin'ny banky kely izy zany nitombo tao nitombo le trosa nitombo le fa tsy hoe lentika ianao de nanjavona ny trosa fa nitombo ny trosa avao ka nitombo le trosa de za moa zany tamin'izany mandositra foana satria tsisy andoavana le izy de tamin'ny faraparany ahoana ny fomba nitsoanao ka tamin'izany letika tena hoe nisikika fotsiny ka tamin'izany fotoana zany vao nifindra nipetraka taty Antananarivo fa tany Majunga de tsy manana adresse fixe fa mbola nipetraka tamin'ny havana de tsy manana adresseko zany zareo fa zay adresse tamin'izany no nanantona zareo de avako le izy de avako no miteny misy banky nandalo teto ohatran'izao de eno fa za tsy hita mihitsy fa any foana amileny de kely izy mitombo ny taony intérêt mitombo foana de farafarany taona ny
ny fomba nanafany tompo anao satria fantatry fa afaka ianao zao dia zao amin'izay le fomba nanafany dia taoriana taty amin'izay zany ny fotoana koa zany niasa dia rava koa ny asako tamin'izay zany rava ny asako be dia be rava teo amin'ny fiainako dia nomboka tamin'ny début 2018 zany zaho tena nivavaka tena mivavaka nan'olo tena tsara 2018 ianao va tena depuis 2018 tena nivavaka hoe tena niditra lalina amin'izay zany fa teo aloha anao fa piny ihany fa mbola tsy niditra lalina dia 2018 ianao va tena ny fo tsara tena ny fo tsara 2018 dia zaho tamin'izany nefa tsy miasa afaka asa zaho mipotika ny fiainako dia tena nivavaka dia 31 décembre tato le hoe taona mifananganana dia niraisiko hoe le izy dia tamin'izao fotoana zany tonga foana amin'izay le mpitakitrosa dia zaho nomboka tsy nandositra ntsony zany fa nitsotra ny marina hoe zaho hoe tsisy vola ndoavana fa rehefa misy ho manatona anareo dia teny foana nandeha fotoana dia nisy efa taoriana taty amin'izay nantonay le mpiasa amin'ny banque zany tonga tao aminay hoe amin'le fitakina vola zany efa mazava tsara ny adresinao amin'io satria zaho efa nanantona anazy mihitsy zany zaho mihitsy nanaiky nanantona dia nanaiky ny resaka efa tsy nandositra ntsony zany ianao fa mivavaka dia efa mivavaka dia ampianarina ato hoe tsy ilaina mandositra dia tsy nandositra zany satria hoe ho afahan'i jesosy amin'ny trosa dia nisy fotoana andray azy amin'izay tonga tamiko tao izy dia fa ela be zany fantako le montant dia tonga tamiko tao izy andro maraina hoe andohan'le izy amin'le trosanao izy fa tio izy montant sisa davela tokony alohanao dia gaga be za fa lasa antsasana zany nisy nandoty antsasaky le vola antsasaky le tokony ho alohanao zay sisa ny tao anatin'izay zay sisa ny teneny fa le antsasana zany lasa nanjavona hoe tsy haiko hoe ahoana ny fomba maninona raha masina tehako zany aloha tsy hay azavainy zany fa dia nanjavona fotsiny tena gaga za hoe ahoana dia tio izy montant sisa tavela alohana dia misaotra an' jesosy moa zany fa fahagagana tena tsy haiko tsy hazavaina mak'izay le tena tsy hazavaina dia tanatin'izany koa le fananganana fiainana za taloha niasa tamina entreprise reny foana dia nangataka amin'i jesosy hoe mba hiverina amin'le asako zany hoe averenao amin'le asako taloha jesosy averenao amin'le asako taloha kaila mihoatra lavitra an'izany nataon'i jesosy fa za mihitsy no nanangana société ohatra le asako manana orinasa zany ianao zao zany za mihitsy zany tovavokely manana orinasa la zao nao akatrena tovavokely matsangana orinasa alleluia tsy ho zaka ny tevoly ty vavaka ataoko eto androany ty tsy ho zaka satany ty vavaka ataoko anao eto ty manomboka any amin'ny farany arinany isy vehivavy aho iala ao anatin'ny herin'ny demony isy lehilahy iala ao anatin'ny herin'ny losifera isy vehivavy aho iala ao anatin'ny herin'ny famosaviana toroteny paster dia zay tia mpaminaniana rehetra teny amin'ny paster eo dia raisiko ampinoana daholo manana finoana azo trano dia niraisiko ampinoana le izy dia nahazo trano aho amin'izao fotoana zao efa telo taona mahery eo zao navitan'le trano tena voninahitra ho an'i jesosy fa tao anatin'ny simoanina nanaovana an'le trano vita trano finition rehetra amin'izao zay tsy manofa ntsony fa lasa mampanofa indray dia nitain'andriamanitra dia fenipokipoka antsena dia nanao trano dia ty trano ty zany tena tsiroko famela rehefa tena mitah io andriamanitra io dia tena hoe mitah maneho ny heriny izy trano zao tao anatin'ny enim-bolana trano lehibe efatra dimy misy lalatsara 4 étage misy dia lasokelany ambony 4 étage le izy vita tsara carreau tsara varavarana vy misy gavien fosepty dia vita ry dia zay ny tena tsiroko famela hoe rehefa tena mitah andriamanitra io dia tena mitah mihitsy devoly sy ny aretina nampahory anao io reozina vokatry ny tsirary nataonao reozina vokatry ny tsirary nataon'ny ray aman-dreninao vokatry ny fahotanao
reozona vokatsy ny adalàna vitanao isery tsy ho takatsy ny saina hidinao anatinao amin'ity vavaka zay ataoko eto ty tsy ho zaka ny devoly ty vavaka ataoko eto androany ty miarabola tena mandeha tsara nahazo tany zay dia mba nanao trano taoriana zay fanasitrana zay fanasitrana zay ahoana tsara izy ty sady nahazo tany no vita soma tsara le trano zao zay koa manao fiaraha miasan'ny tompo foy miarabola zany efa mba misy dia araka le vavaka atao reny samborona ty reny dia tena tonga dia ohatrany mandeha ho azy zany nefa le vola raha kely fa ohatrany hoe mandeha ho azy fotsiny le izy hoantsika eto Tomasy raha sy ny manodidina vahao ny oloko vahao ny ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidy oary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 28 janvier ho avy zao samy amin'ny 5 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala avy any Antananarivo ho hitanao ny herin'Andriamanitra hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahaony vahaony isoratsika ny tompo zay fijono vavolombelona mahafinaritra teo zay araky ny nambarako amin'ny sabotsy ho avy izao dia mba iresaka misimisy kelikely misy resaka kelikely aloha zany tsika misimisy kokoa momba ny délivrance momba ny asan'ny tanana momba ny arabola satria io no anisan'ny zavatra tena tsapako tena hoe manidy ny fiainan'ny olona amin'izao vanim-potoana izao ary misy zavatra be da be tsy apozina rengere olona misy karazana fiainana hoe lalovinao zany milliard ohatra mahita chiffre milliard zany ianao fa mandalo aminao reo dia aveo ohatra ny tsy hitany hoe makaisy misy ntsika mahatsapan'izany lalovana milliard heri-taona lalovana milliard ao anatin'ny 2 taona heri-taona sy tapanao ny lalovana milliard vidina daholo zay zavatra mahasoa rehetrarehetra sy mahafinaritra anao rehetrarehetra fa tampotampoka eo anao raha vaniny devoly nahita vehivavy anankiray zay mpivady moa zany izy ireo fa le vehivavy ny tena hoe tompony ketrika moa zany raha filaza azy fa izy mpivady nahazo vola efatra any amin'ny 63 milliard 63 milliard amina tsenam-barotra tsenan'ny marché public reny mahazo tena atranina 63 milliard fa potika zany misy fotoana zany ohatrany hoe tonga mitobaka eo aminao fa tampotampoka eo namidy ny trano namidy ny fanana namidy 4 namidy tany zay mba nividina tao anatin'le 63 milliard tapitra zany namidy nanatona anazy zany nabavy zany ray andro fa lazako anareo tsisy afa-tsy reto 12500 reto isa pasteur ozy izy eo pelatanako tsisy afa-tsy reto 12500 reto isa nefa nanana hatrany amin'ny 63 milliard devoly rehefa napotika anao zay tena poteany mihitsy anao ary io dia mahavarina iny mahavarina amin'le izy dia tena zao raha vao manomboka tafiditra zay io ozina io tafiditra io amin'ny tananao dia zay vola raisin'ny tananao tonga dia manjavona zay vola raisin'ny tananao manjavona fa tsy mampino hoe mba dinionge izy io calcul ameko anao zao dinionge ty zavatra resako anao ty misy olona na dia omenao 20 millions fotsiny ary izy 20 millions fotsiny
dia tonga dia mitsangana ny fiainana nahazo niny vola 20 million avany amin'ny banky nindraminy izy na nisy nany hoe tia fond any angao tonga dia vetivety izy lasa niakatra 100 million vetivety tonga dia nahazo printer telo vetivety io tonga dia mahatsangana trano niainga tamina 20 million ary misy aza angeny olona tsy miainga 20 million kory 1 million 1 million ny ansasany ny angana 750 000 ny ansasany ny angana fa tampotampoka miakatsakatra be ny fiainany dia tena miazakazaka be fa jerenareo ty resako ty fa misy olona nivarotra trano dia nahazo avance 500 millions nahazo avance 500 millions tany am'le olona vidy aloha tonga dia 500 millions fa anatin'ny ray volana sy tapany tsy tyo 500 millions tsy hitany hoe ahoana fa niodina dia lany dia tsy hita hoe inona no mitsangana lany rehefa miosiozona zay eo amin'ny tananao dia tsisy nininona miangana misy aza ny sasany maray 1 milliard 500 millions roany mandray 2 milliards fa tampotampoka eo ivoly io tonga dia fa tsy hita tsisy nininona hoe mitsangana eo inona fa dia hoe navidy Land Rover kely akiray Land Rover na 300 millions navidy tomobile kely 300 millions dia tsy hita le 2 milliards natao inona dia ohatra ny revirevy kely fotsiny hoe tonga ny vola dia nyrevirevy kely niaraka ny namana dia nandeha nanao vakansa kely indray mandeha fotsiny tany Majunga dia iny dia tsy hitany 2 milliards tsy hita hoe natao inona misy ozona amin'ny tananao dia tsy avela midevoly atsangany zavatra sy avita zavatra zany ianao dia namivarotra nitsy ary ianao dia mivarom-panana netsy dia mivarom-panana netsy tapitra midinao dolodolo ny fananana fa jerenao ny fa raha vao misy ozonao tsy mahatsangana ninina ianao zany resako anao zany réel zany tsy sangisangy zany tsy vazivazy zany iainan'ny olona zany zany mahatonga an'ireny le olona hoe be activité manana activité anao tsy amport makatsy anao misy any manana magasin anao eto koa misy gargotinao eto misy any raha ny activité anao ataonao eto tamatavy tsy latsaky ny anaky fito jerena nefa ny vola isam-bolana vary zary ty voly ty ohatra ny ananan'olona tsosa zany any ianao misy trosan'olona zany foana réglenao dia mirégle trosan'olona dia ohatra ny tsisy miangana nefa mampidi-bola dolo reo etsy mampidi-bola dia ohatra ny rehefa misy ozona ny tananao tompoko tsy mahatsangana zany ianao tsy mahatsangana ary zany ny antonotony vavaka délivrance tony fa tsy hoe kory hoe tsy hoe zavatra fampiresahana tony fa tena manafaka ny tompo amin'ny sabotsy ho avy zao 28 janvier no herinandro fahatelo zay ivavahako fa araky nampitaiko foana ary tsy ndriko ombeniombeny tsy nivavaka fametratany natao pasteur koa no tena hoe zava-dehibe tanteraka hoe anova amin'ny fiainanao fa ao ny fampianarana baiboly ny tenin'Andriamanitra zay orenisinao inona ny tokony atao ialana amin'izany ozony zany inona ny toetsaina tokony ananana inona ny délivrance tokony atao vavaka tokony ataonao anapotehana an'ireo ireo maizina sy ozon'ireo sabotsy ho avy zao misivy ora maraina mbola ny tenako ihany nitondra ny vavaka hitondra ny toriteny izay zara roa ny tapany voalohany eto mangarano no mitoriteny ny voalohany dia atia ankiriry ny tapany faharoa amin'ny sabotsy io ihany zany hoe misy écran ihany moa zany mifandray amin'ireo toerana anakiroa ireo zany dia ino moa tiako tenena teo amin'ny sivy ora maraina ny fotoana eto amin'ny trano fivana vaon'ny oloko mangarano 2 ambadiky Damascos raha mandeha tiokotiko ianao na bajajy dia efa manontany olona hoe aiza zany mangarano 2 vaon'ny oloko na Damascos zany dia mora hita kely izy dia ao ny raiky ny arandray dia eto amin'ny trano fivana vaon'ny oloko ankiriry paradis eto amin'ny mapita ny bazary may ankiriry teo aloha eto amin'ilay trano fivana vaon'ny oloko paradis aty zany zay no fotoana antsika teto ho tahiny tompontsika raha tiamonjy ilay fotoana alarobia atoandro ianao na alakamisy atoandro amin'ny 12 mila délivrance dia eto amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko eto ankiriry no anatanterantsika izany rehetrarehetra zany mametraka mandram-piona mandram-pitafa ho manaraka indray veloma tompoko ho antsika eto Thomas rasy ny manodidina vahaony oloko vahaony ianao
variana manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao variana manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpino mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tady dioary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 28 janvier ho avy izao samy amin'ny 5 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Manala avy any Antananarivo ho hitanao ny herin'Andriamanitra ho hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelatsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahaony vahaony